aleo mba jerevantsika hoe le tena fantanina miopana amle programme nasany be ny tanàna no atao eto fa lasa ohatrany hoe aopanareo amle candidat nirmara ny fanenjehanareo ny fanjakana. Parina be aloha miaino an'zareo fa tena ayayay enjana be le politika. Nataon'ireo candidat dimy latsakitsaky ny candidat irotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ary Ramanantsoa izay candidat natolotry ny antoko ny fitondrana araka ity voalazan'ny pejy mpamakafaka politika iray ity politika ranoray tao amin'ny tambazotra serasera sosialy Facebook moa zany. Ka zay indray no arahintsika atao anatin'ity video ity. Araka ny efa fantatsika moa dia nisy ny adievitra na ny débat izay ny fanatrehan'ireto candidat mpirotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ireto izay nampitondraina ny lohateny hoe tonakafo n'Analakely nivoaka tamin'ny fahitalavitra sy ny tambazotra serasera sosialy tamin'ny alahady voalohan'ny volana desambra 2024 lasa teo. Candidat fito moa ireo candidat nirotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo ireo izay nahazo ny fanasana avokoa anatrika ny débat fa candidat enina ihany no tonga nanatrika an'izany satria tsy tonga ny candidat avy amin'ny antoko TIM dia tsy izy zany fa ny candidat Tojo Ravalomanana arak'izao hitantsika amin'ny sary zao. Raha ny tsikaritra tato anatin'ity débat ity moa dia nisy ihany ny fifandrangitana teo amin'ireo candidat sasatsasany fa indrindrandrindra teo amin'ny candidat Arlala Ramanantsoa izay candidat vavitokana moa ary candidat natolotry ny vovonana politika isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina dia teo ihany koa ny candidat Gasikara Fenosoa, candidat Mahaleo Tena ary ny candidat Tahina Razafinjoelina avy amin'ny antoko Tia Tanindrazana. Ny faharoa dia tsy zakan'ireo mpanohana mpilelaka ny fitondrana mihitsy ny fanakianana izay nataon'ireo candidat hafa mahakasika ny antoko politika misy an'ny candidat Arlala Ramanantsoa ka nametraka fanamariana ty ramatoa solotenan'ny vehivavy iray ity izay anisany voasarika ametraka fanontaniana tao anatin'ireo mpanatrika ny adievitra ity. Ndao ary arahantsika zany fanamariana napetrany aleo mba jerevantsika hoe le tena fantanina miopana amle programme nasany be ny tanàna no atao eto fa lasa ohatrany hoe aopanareo amle candidat nirmara ny fanenjehanareo ny fanjakana. Fa inona daholo ary no nitenen'ity candidat laharana fahafito Arlala Ramanantsoa ity tao anatin'ny adievitra. Ny voalohany dia nilaza ity candidat ity fa mankarary fo azy ny fahitanan'ireo tsena marobe tsy misy WC ary tao anatin'izany ihany koa no nanome fampanantenana izy fa ho alamina daholo izany rehetra izany rehefa lany ben'ny tanàna ny tenany. Amin'ny mahareny azy dia tsy manavakavaka ny zanany i Arlala Ramanantsoa, mahay mandamina sy mandrindra ny ao an-tokantranony, izany hoe mahavita mandamina sy mandrindra tsara ny Antananarivo renivohitra ihany koa miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy izy. Mahakarary fo zany nidina teny amin'ny brocatera teny Andravoangy boxa 10,000 tsy misy WC na ray ary. Ahoana ny fomba iainana amatonany ao anatin'izany ao anatin'izany situation izany. Rehefa tonga tsara aty amin'ny commune urbaine ny vola alohanareo ary io tsisy trosa fantatro fa tsisy trosa fa sanandro mandoa dia atao ny lamina mba ho tsaratsara kokoa ny toerana hivarotanareo ary ho ampivarotra eny amoron-dalana ho alamina reny araka ny teneniko anareo tsy mba manavakavaka ny zanany fa mareny akosany mahay mandamina ny ao an-tokantranoko aho ary ho alamiko ho arindra izany miaraka amin'ireo mpiara-miasa ary koa miaraka aminareo. Tonga dia nahazo kiana avy hatrany tamin'ny candidat laharana faharoa avy amin'ny antoko Tia Tanindrazana Tahina Razafinjoelina moa zany voalazan'ny candidat Arlala Ramanantsoa zany hoe tsy misy WC zany. Tena no amafisiny sy no amarininy aloha fa tena tsy misy an'izany WC zany tokoa eny amin'ireny tseny ireny ary tena zava-doza tanteraka no vokatra izany. Raha ny tenany manokana dia efa nanamboatra.
ka zany no antony nanaovany ny fanamariana hoe ny antoko misy ny kandida ary lalaramanantsoa anefa dia mbola ny teleferika no mahamaika azy, mbola ny fety no atao lahara-pahamehana fa tsy ny fanamboarana WC na ihany koa izay rehetra mifandraika amin'ny fahadiovan'ny tanànan'Antananarivo renivohitra. Mba tsy isian'ny fifandirana moa dia nomarian'ny Taina Razafinjoelina mazava tsara ihany fa tsy ny kandida tenany i ary lalaramanantsoa akory no resahiny raha miteny an'izany izy fa ny antoko misy azy. Resaka kabinet tena marina tokoa tompoko, tena tsisy kabinet nataonay aloha namboatra tena nosy be fa ity ny zavatra tsipoko kosa aloha ny antokonareo no mamboatra telefirika eto nefa ny kabinet tsy misy. Mialatsiny fa raha fantatritsika ny loza azo amin'ny loto reny mpianakaviana tokoa ianao maharary misy maty tao Andramanalina no ny loto. Dia ny projet atsika fety teleferika mialatsiny raha izany kosa ny ataontsika hoe mialatsiny fa tsy ianao tompoko no resahako fa ny antoko izay misy anao. Tsy namaly an'izay resaka nataon'ny kandida Taina Razafinjoelina izay moa ny kandida ary lalaramanantsoa. Fa manarak'izay dia nisy ihany koa ny ampamoaka anankiroa be izao izay nataon'ny kandida Gasikara Fensoa izay sady solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahatelo teto Antananarivo renivohitra. Ampamoaka izay ratsy dia ratsy ho an'ny kandida natolotry ny antokony fitondram-panjakana satria araky ny nambarany dia manangona fotokopiana kara-panondro sy fanamarinam-ponenana na certificat de résidence ny fokotany rehetra manerana Antananarivo renivohitra amin'izao entina omenany CENI amoahan'ny tribunal ordonnance. Ny ampamoaka faharoa dia mahakasika an'ity fifidianana ben'ny tanàna ity ihany satria mandeha ihany koa ny tetikasa fanangonana vahoaka ivelana Antananarivo omena ordonnance ary alefa mifidy eto Antananarivo renivohitra ihany koa. Efa ananany ihany koa ny proof mahakasika an'izany rehetra izany moa araky ny voalazany. Izy ity dia isika tokony amin'ny farany fahateneniko amin'ny fomba ofisialy aminareo eto fa amin'izao fotoana izao dia manangona fotokopiana kara-panondro sy certificat de résidence ny fokotany rehetra manerana Antananarivo renivohitra amin'ny boriboritany enina androany zany. Ary ny zavatra misy dia aterina any amin'ny chef district izy io ary omeny amin'ny CENI amoahan'ny tribunal ordonnance. Eraka Antananarivo misy an'izany. Zay mampatonga antsika amin'ny teny hoe andao jerena le listra iza ny manao an'izany, iza ny afaka manana fahefana an'izany, nareo mahavovaly an'izany. Tsy fanenjehan'olo zany fa ny olona misy eto Madagasikara dia izany androany. Ankoatran'izay misy olana faharoa ihany koa dia manangona vahoaka ivelany Antananarivo omena ordonnance ary alefa mifidy eto Antananarivo renivohitra projet amin'izao fotoana izao. Ka za dia manao antso amin'ny tompon'andraikitra ary zay dia ametraka taratasy manoloana an'izao zavatra izao satria efa vory ny porofinay misy eto ampelantananay te ilaza aminareo izahay fa le vahoaka tsindrinareo isam-pokotany no manome anay an'izany information zany. Anananay ny porofo androany ka raha mbola mety amintsika vahoaka izany fomba fitantanana sy fanaovana politika zany dia tsy ny safidinareo ny ivoaka eo fa ny safidiny lovatsy mifindra sy tantana an'ity tanànana Antananarivo ity. Ka ambarako amin'ny fomba ofisialy zay mila miady amin'izany tsika. Ka raha miresaka lesbiana ny candidat numéro 2 teo za vonona raha manaiky tsika voatapitra ty émission ty ndao tsika hanao convention eto andao hanao sonia tsy manaiky an'izany izahay. Tao aorianan'izay dia namaly avy hatrany ny kandida ary lalaramanantsoa fa hoe enjana be ilay politika. Hita taratra tao anatin'ny lahateniny fa tsy nety tamin'ilay resaka nalefan'ny kandida Gasikara Fensoa teo. Tsy hainy hoe mitondra makaiza loatra ny kabary mitsikera foana hoy izy, indrindra amin'ny toe-javatra misy amin'izao fotoana izao. Fa hatreo ihany koa anefa no navaliny fa notohizany tamin'ny fitantaranany programany ihany zany entiny anatsara ny isam-batan'olona raha araky ny voalazany. Manome vahaolana azo tanterahina tsara sy anovany fiainan'ny vehivavy marefo sy ny tanora tsy anasa ihany koa izy araky ny nambarany. Tarina be aloha mihaino an'zareo fa tena ayayay enjana be le politika
rehefa tena diniako a dia toisika ano programako andrisy lahatra ny mponina Tananarivo miaminy finiavana ato anatiko andamina anaty sara ny fiainan'ny isam-batan'olona. Efa resantsika teo a ny mpianatra ny EPP, resantsika teo a ny fifamoivoizana ny zokiolona. Ao anatin'izao propagande zao a dia nisafidy ame formation maimaim-pony eny anivon'ny boriboritany a ny numéro 7. Solution azo tanterahana tsara no arosoko anatin'ny programako aranova ny fiainan'ny vehivavy marefo ny tanora tsy anasy. Ary ny teneniko anareo dia zao, ilay kabary politika mitsikera foana tsy haiko hoe tena hitondra makaiza. Ary amin'ny toe-javatra misy amin'izao fotoana izao, efa taona no hitondrany président Andrinirina Rajoelina, mila miasa izy, mila mampiseho izy fa manana finiavana ao anatiny ary ao am-pony ho an'ny vahoakana Tananarivo. Izany hoe tsy nasiany teny mihitsy ny ampamoaka nataony Gasikara Fensoa. Mbola tsy nijanona tamin'izay ihany anefa ny kandida Gasikara Fensoa fa mbola nentiny hatrany ny fanazavana manoloana ny resaka fangaraharana. Miainga amin'ny olona ny fitantanana madio sy mangarahara fa tsy miainga amin'ny rafitra ary gaboraraka ny fitantanana teo aloha. Rehefa nijerena ny bilan ny bentanana teo aloha izany hoe inaina Andriantsitoaina dia 0 ny résultat. Ka tsy tokony isy anaiky hofitahana tsony isika vahoaka mpifidy hoe tsy maintsy miaraka amin'ny fitondrana ny kandida ben'ny tanàna. Vonona iara-iasa amin'ny antoko rehetra ihany koa ny kandida ben'ny tanàna Gasikara Fensoa ary tsy mila adila politika izay misy eo anivon'ny antoko anankiroa intsony. Ary za tena miala tsiny fa ny fitantanana madio sy mangarahara dia miainga amin'ilay olona zany fa tsy miainga amin'ilay rafitra. Miara-mahity tsika fa ny mpitantana teo aloha mifona manao azafady gaboraraka tsy misy mangarahara tamin'ny fitantanana teo aloha. Ary za milaza mihitsy aza manaiky fitahan'ny olona tsony androany hoe tsy maintsy miaraka amin'ny fitondrana be tanàna vao mandroso. Iny zao ny be tanàna teo aloha nainandritsitoaina 0 ny résultat. Aloha tsika manaiky anjany tsika androany, aloha tsika tsy fitahan'izany androany. Fa manaiky ve tsika fa tsy atao resaka antoko tsony eto raha vonina amin'izany tsika dia hiara-iasa amin'ny rehetrarehetra Gasikara Fensoa na time anao na TGV anao ny vahoaka amin'ny patron atsika fa tsy ny patron politika. Misaotra tao. Raha ny fijerin'ny kandida ary Lala Ramanantsoa an'izay resak'izay dia fitadiavana vato fotsiny no mahatonga an'ireo kandida hafa miteny zavatra mitovy amin'izany manao kabary politika. Normal raha manao firesaka toy izany izy ireo hoy ity kandida ity. Taorian'ny famalian'ny fanontaniana moa izy no niteny an'izany mazava ho azy fa ny ampahany tamin'ny voalazany ihany ity enotsika manaraka ity. Ny anadahako rehetra tsy moa dia miteny manana ny ambarany amiko normal ny ataony satria fady an'le ato alatsaka koa fa tsy maninona zany zay hoy le politika. Taorian'izay indray rehefa nanontaniana ihany koa ireo kandida tsirairay avy mahakasika ny fanapahan-kevitra ho raisin'izy ireo voalohany rehefa lany ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra zany dia ho an'ny kandida Gasikara Fensoa dia ny fanaovana kabary ka appel rassembleur no ataony voalohany ilazany fa tsy fananan'olo tokana na fananan'ny loko tokana na ihany koa antoko tokana i Antananarivo fa antsika vahoaka malagasy rehetra mendrika fanovana daholo ny tsirairay. Ny voalohany indrindra vao fantatra fa lany ben'ny tanàna ny tena Gasikara Fensoa dia ny zavatra ataoko voalohany manao discours appel ana rassembleur Gasikara Fensoa ho apolitika hoe oka zay ny Antananarivo fananana loko tokana na antokotokana fanao discours na rassembleur tsika zay vonina rehetra ka na ireto kandida mpifaninana amiko aza izay vonina ifametanana ho an'ny tombontsoa an'ny vahoaka
fa tsy natoko de vonina satria na ny mpiasa na ny pony eto Antananarivo dia mendrika masoandro miratra sy fanovana nataontsika voalohany rassemblement. Fa maninona kosa moa no notsongaina manokana iny valiten'ny candidat Gaskara Fensoa iny de satria mbola namaly indray ihany koa ity candidat avy amin'ny antoko ny fitondram-panjakana Arilala Ramanantsoa ity. Rehefa voavaly ny fanontaniana hoe inona ny fanapahan-kevitra ho raisiny voalohany dia efa raikitra indray ny fandrangitana ny candidat Gaskara Fensoa manoloana ny valiteniny hoe anao diskory rassembleur teo iny. Amin'ity candidat ity dia mampisaratsaraka ny mponina Antananarivo ny candidat Gaskara Fensoa fa tsy manambatra zany. Ijery ny mponina Antananarivo izay mihoatra ny 500 dia ny vehivavy, ny momba azy, ny tontolony, ny manahirana azy. Fa zao misy namako ato miteny hoe discours rassembleur nefa ny eto ary izy dia fa mampisarasaraka ny mponina Antananarivo. Vehivavy Reny Arilala Ramanantsoa, candidat numéro 7. Tsy nampihitsana ny volondohan'ny candidat Gaskara Fensoa akory zany voalazan'ny candidat Arilala Ramanantsoa zany fa dia novaliany mazava tsara moa zany hoe milaza ny marina sa mana ratsy isika vahoaka. Mahita ihany koa ity candidat ity fa tsy mahazaka ny marina ny candidat Arilala Ramanantsoa ary matoa tsy mahazaka ny marina dia fantany fa misy fahadisoany ao. Nahazo tehaka moa ny candidat Gaskara Fensoa tamin'izany teniny izany. Izay candidat rehetra tonga teo na avy amin'ny antoko TIM Laura Valmanana na avy amin'ny antoko TGV ny aina Andriatsitohaina dia samy 0 avokoa ny résultat ary izay ihany no marina. Nresany azoko vavy tato hoe ny kabary politika fanaratsiana isika vahoaka ny mahafantatra hoe manaratsy vetsika samy laza ny marina tsika. Fa amina fotoana tsy mahazaka ny marina ny olona dia fantany fa misy fahadisoana izy. Za tsy miresaka rery tsy ny bilan any fitantana ny candidat no tohanany fanjakana nay nandritsitohaina rery ny resahako fa na ny bilan zay nitantana ny candidat natotry ny atoko tiako Madagasikara Laura Valmanana jelevy ny bilan an'ireo atoko reo mila mahay misafitsika amin'ity indray mitoraka ity mba tsy hananena satria azo ataony mampandroso ny tanàna amin'izay kely eo ampelantanany tsy mampanantena lanitra azy volana nakitana fa au moins mba mihiratra ny masoandro na isika mpiasan'ny commune reo ka miala tsiny fa ny filazana ny marina dia izany Gaskara Fensoa any Gaskara Fensoa. Rehefa tsy nisy ambarantsony moa ny candidat vavitokana Arilala Ramanantsoa dia ny farany dia tany amin'ny fahasarotana amin'ny fidirana fifidianana indray no nasiany resaka indrindra fa ho an'ny candidat izay tsy manana base électorale raha araka ny fomba filazany azy. Zavatra normal ihany raha antoko roa no tena misandratra eto Antananarivo amin'izao zany hoe ny TIM sy ny TGV zany satria efa ela no nanana olona resy lahatra tamin'ireo antoko anankiroa reo. Azoko lazainy fa miditra fifidianana izany za témoin sarotra ny mifaninana amin'ireo izay manana base électorale. Ary zay ny antony itenena ny mpandalina politika fa atoko anankiroa no hifaninana amin'io. Ary normal raha misy candidat soulevé an'izay satria za koa ny soulevé an'izay tamin'ny 2015 hoe fa maninona foana an'ireo zao fa zay nefany ilay réalité tsy afaka hidivirana satria ny rimara efa depuis 2007 no nanana ny olona resy lahatra taminy ny candidat Ravalomanana ny candidat Toto Ravalomanana tamin'ny 2002-2001 ahoana moa ny ampitovy any candidat izay tapa-kevitra ny hiditra amin'ny politika roa taona na 5 taona tsy mitovy. Mahakasika ny resaka base électorale nataon'ny candidat Arilala Ramanantsoa iny moa dia nomena fahafahana namaly tsirairay ny candidat rehetra
ka ny candidat Gasikara Fensoa avy hatrany no namaly voalohany tamin'izany. Ity candidat ity dia nahatsiaro voakasika manokana tamin'izany tanteraka hoe tsy mitovy amin'ny TIM sy ny TGV ny base électorale-ny. Marina ho izy fa misy zany fa napetrany tamin'ny candidat Arilala Ramanantsoa ihany nefa ny fanontaniana hoe tsy misy base ny TGV na TIM ve ao amin'ny boriboritany fahatelo satria dia i Gasikara Fensoa izay lazaina fa tsy manana base électorale mitovy amin'ny TIM sy ny TGV no lany solombavam-bahoaka tao. Satria anisany voakasika ny tenako zany. Ary marina tokoa fa hoe misy base sahala amin'izany fa zao mahazo mahazo ranitra taotra fa tia plaza aminao fotsiny azoko vavy fa amin'ny 3e arrondissement ve tsy isy base ny TGV Siromaro tsy tafiditra mantsy zareo tao tsy lany ny candidat natotry ny fanjakana tao amin'ny 3e arrondissement hitaritsika manerana boriboritany eny io amin'ity fividianana be ny tanàna ity ampy zay ny fanapotehana ny tanàna Antananarivo sy Madagasikara. Ho an'ny candidat Joseph Martin Randriamampionina kosa dia tsy nahita teny be loatra mahakasika an'izany resaka hoe tsy manana base électorale matanjaka izany. Napetrany ihany koa ny fanontaniana entina hamaliana ny candidat vavitokana Arilala Ramanantsoa. Efa 25 taona ny fandimidimy teo ireo candidat manana ny mpanaraka azy ireo fa nefa aiza no misy atsika amin'izao. Potika ny firenena hoy Dadafara. Somary nahatsikaiky ny olona moa ty fomba famaly ny candidat Joseph Martin Randriamampionina ity fa nefa dia nitohizany ihany. Nazava ihany koa ny azy fa leo ny resaka fanatisma izy. Nalainy ohatra tamin'izany moa ny filazana ny resaka roro izay nitarika resabe efa andro maromaro izay. Tsy nanonona anaran'olona moa Dadafara fa efa fantatry ny mpanaraka ny raharaham-pirenena rehetra fa manoloana ny candidat Tojo Ravalomanana no tiany tenenina. Sa zany tsy disika teny hoe izany mandresy izany manana base fa niany fantaniana petraka dia hoe 25 taona tokoa zao reo antoko ireo no nifandimby teo aisytsika zao potika ny firenena mba tonga saina amin'izay rehefa vahoaka malagasy fa tsy hoe antoko tena aza dia miala aza dia manao fanatisme misy zao dia efa misy mandeha ny resaka hoe misy roro any dia mbola misy miaro ihany hoe aza manao attaque personnel le fanatisme zany samy hafa kosa le izy samy hafa fa zavatra misy le izy ny toko resana dia le fanatisme hoe izy roa foana ny teo aisytsika zao sokafiny saina ary vahoaka. Namaly an'izany ihany koa ny candidat Tahina Razafinjoelina mazava ho azy ary ny zavatra tsikatry ity candidat ity kosa dia hoe ohatra ny efa manomana ny sainy handresy ny fifidianana sahady ny candidat Arilala Ramanantsoa. Efa manomana ny sainy fa izy no olany be ny tanàna amin'ity fifidianana ity. Manarak'izay moa dia mbola mitaky ny lista électorale foana ihany koa ny candidat Tahina Razafinjoelina. Amaly ale resaka roro aloha fa nametraka fitoriana fa tsy nitenin'izany tenako na ray minitra ary aleo azava tsara ny resaka. Faharoa ohatra ny mahavariana le resaka nandeha teo ary mbola manana zo ray minitra izy rehefa eo sao dia adintsika kosa. Ohatra ny tonga dia manomana ny sainy izany zay olany zahay. Zay ny zavatra mampiaya kely nefa ny manahirana dia ity tsy mbola nisy euro lafo noho izao teto amin'ity firenena ity tao anatin'ny 80 taona. Tsy mbola nisy fahantrana mafy noho izao tao anatin'ny 80 taona. Mbola samy teny ve tsika mambahoaka raha tena marina sy mahatoko tena andao tokoa ary tsika anao le liste électorale atosiko foana ny amin'ny vahaolana andao angataka liste électorale andao avoaka liste électorale sotra tompoko. Tsy marina zany filazan'ny candidat Arilala Ramanantsoa zany fa efa manana base électorale ny antoko TIM na ihany koa ny antoko TGV. Nazava tsara ihany koa zany any candidat Monjaroindefo zany manoloana ny tenin'ny candidat Arilala Ramanantsoa teo iny. 25 isanjato fotsiny le base électorale resahin'ny Arilala Ramanantsoa raha jerena ny fifidianana nandeha tamin'ny farany teo.
Tsy vitan'izany fa mbola nizarazara tamin'ny antoky ihany koa ireo 520 isanjato ireo fa tsy tonga dia hoe TGV daholo akory. Izany hoe mbola misy 570 isanjato ny mponina eto Antananarivo renivohitra zany no mbola tsy naneho ny safidiny. Mahakasika an'ilay hoe base électorale teo no tiako tenenina, tsara ho marihana fa 25% ange ny total ny suffrage exprimé ho an'ny fifidianana farany teo ifampizahany ireo zay lany tamin'ny solombavam-bahoaka ary tao anatin'izany ny candidat ny fanjakana ny candidat ny team sy ny tsy miankina. Zany hoe mbola misy 75% zany ny vahoaka no tsy mifidy na tsy ampifidiana eto Antananarivo na angalarina ny vatony. Ka ny afatra ataoko eto dia hoe mitsangana isika io 570 isanjato io fa tsy marina hoe manana base électorale 100% na mihoatra ny 500 isanjato zany ny antoko ny mpitondrana fa tsy antoko-panjakana. Satria manko voalaza tsika amin'ny ainao manjery koa zany hoe atoko-panjakana no manolotra candidat. Ka 570 isanjato tompoko ny vahoaka malagasy monina eto Antananarivo no tsy naneho ny safidiny. Ka ireo no maro anisa, ireo no antsoinay mahaiza mifidy. Tsy dia nanakambara tamin'izany resaka izany kosa ny candidat Ndrina Razanamasy fa ny finoan'izy ireo ihany no nentiny novoizina sy nanohizany ny ady hevitra teo. Zay angamba tompoko tsy nahitanareo teo mba nanenjika na tenina inona momba n'izaniza fa ny anay dia ny anay no narosinay na indraindray ara somary nahitsy zany zavatra zany satria zay ny finoanay ary zay ny finoanay fa zay ihany ny fomba sy lalana tokana amerenana ny asina Antananarivo sy amerenana fomba fisainana mahakasy ny gasy. Tao aorianan'izay moa dia tena tsy nahita avalontsony ny candidat Arilala Ramanantsoa asa hoe kofina tanteraka tena tsy manakavalontsony ve sa tena tsy te hamaly an'izany resaka izany tsony. Fa ny fanentanana indray kosa no nataony raha tokony hamaly an'ireo candidat 10 lahy ireo izy. Efa ampy izay ny adila politika ho izy ary ny tenany ihany koa dia matahotra an'Andriamanitra. Za manao fanentanana androany. Mbola tsy farantsika fa droit de réponse. Maninona mihitsy nalain'ny Abraham 5 minitra quoi 10 secondes. Za manao fanentanana androany. Olony fihavanana, tandrony fihavanana. Ary ho anahako izay candidat ben'ny tanànana Antananarivo dia ho ataoko lara-pahamehana ny ametraka fiarahamonina matehonina ho am-ponina Antananarivo. Ampy izay ny adila politika, ampy izay ny fandravana sy ny korotana andao hiaraka anangana arenina koa izay tsy nety, maro aneny tsy nety ary ny tenako matahotra an'Andriamanitra. Araka ny hita tamin'iny débat iny dia samy mitondra ny programany teo daholo ny candidat tsirairay fa tsapa kosa fa tena tsy nitsitsy ny candidat avy amin'ny antoko-panjakana Arilala Ramanantsoa mihitsy ireo candidat 10 lahy ny fanatrika taminy. Tena nataon'izy ireo tsakitsaky marina. Fa izay ihany koa ny mamarana an'ity video ity, misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Aza dino misabone sy manao j'aime ny video dia amin'ny manaraka indray.